SF Radio. Iza no andresy tantara no soratana Rabearnala sy Derana Antenaina. ho velomin'ny Christophe Rabearmanana sy nofy José Nofy Miaraka amin'ny Ange Noro sy Faniry Antarinivo. mandray feo Liva Soloasana. Manantotosa Mamy Andriamaronyaina. Eto ampamisavosana izay mety ho avoako ny ampitso azo miresaka aminao zao. Andala peritreretana izay valany didim-pitsarana. Didim-pitsarana. Raha ny marimarina kokoa dia hoe miandry ny aizina mangitsokitsoko ny fonja. Fa natokana ho an'iza marina ary ty fonja ty ho an'ny sokajin'olona toa ambany sy tsy manana na inona dia finganina trano mba ho lavo tanteraka eo amin'ny fiainana. Aiza ilay atao hoe rariny amin'izany. Mety ho gaga angamby ianao hoe fa inona ny mpangana. Namon'olona ono, mpamon'olona no fiheveran'ny olona ankehitriny tao aorianan'iny zavan-tseho iny. Andro vitsivitsy lasa zay vao avy narainy afatra an-taroby navelan'ny voaniaro tamin'izay no hoe andalovako eny amin'ireo ray aman-dreniny kanjo zava-doza no nitsena ateny. Vao niditra ny trano aho dia efa toa hafahafa be zany. Nangingina mantsy tsy toy ny isan'andro. Na zaza nanjary raiky tahotra sady nandroso ihany aho no niantsoantso aneny Ramialy. Ka niaraka tamin'izay dia tafatena teo amin'ilay antso nipetraka teo ambony latabatra avy eo amin'ny ankavanako ny tanako. Antsy efa mena ny rà no raisiko eo ary nierikerika nijery an'izay mety faritra lalàna ny nametraka azy teo. No nitazako fa tsy nisy zany dia roso hatrany aho. Inja sendra nanompo maso ny hevitra izy mivady indrindra nefa no akory ny atairako nahita ny eny Ramialy mitsitra efa miosondraha be mivalapatra eo amin'ny tany io. Avy hatrany dia natoniko. Mijereko izy nefa efa tara loatra satria efa tsy mitembo intsony ny fony. Nalahelo tanteraka tamin'izany ka dia niondrika teo. Tsy tapitapitra iray ihany koa dia iny niditra avy any ny vadiko. Tsy nahateny, tsy naharoso fa sanganehana fotsiny teo izy. Nijery nipetraka eo akaiky ny eny Ramialy. Miaraka amin'ilay antsy feno raha teny an-tanako. Dia mety efa azonao tsara angamba ny toy any tantara fa za no heverina ho namono azy. Tsy nisy azoko ny elana tsony mantsy satria toy ny tratram-body omby aho, toy ny hoe zany namono azy. Indrisy mantsy ry vintan-dratsiko. Vao eliko higatra 30 taona tranomaizina zay no vokatry ny didim-pitsarana teo. Inona tsy dia fa any aho zany manapitra ny androko sisa. Tena tsy ekeko kosa ka mariny tsy ekeko. Ny olon raha tsy nahavanina ny loza nefa an'izao miriary toy ny tsy nanao ninninny ry. Nefa za no andeha hizaka sy hibabo ny eloka tsy nataoko akory. Mafy zany ka mba aiza re ianao amin'izao Andriamanitro mahita sy mandre asa dia minitsy mijery zao fahavoazako zao. Tsy raro ny tsony kosa mariny tsy raro no aho. Vanja fa ary totaitra be ianao. Tsy mahafaly ianao nga ny fahatongavako mamangana ty ohatran'izao. Tsy hoe tsy mahafaly aho fa tsy tokony izany manoloana anao teto fa nivadinao. Nefa dia inona tsony moa ny azonao antenaina aminy.
izy tokony hanohana sy hainanao indray ireny nitsangana ho vavolombelona nandidika anao tao anatin'ny lavaky ny fahaverezanao izao. Tsy manome tsiny azy tadidinao tsara kosa angamba fa za nge nitratra farany teo apoditry ny eny raha mialy miaraka tamin'ny antsina aminona azy ka mety iza kosa ianao eo amin'ny toerany amin'izany ry Fanja. Raha za kosa aloha ny teo amin'ny toerany sedra dia ahoana? dia niaro anao no nataoko. Inona fotsiny mahavadiko anao? Aiza le fatoko isana amin'izany naifandanja ao anatin'ny loatra ny fitiavana anao ry sedra. Misy fahamarinana ihany aloha ianao saingy zao zany ny fantany fa mety ndray vao ianao tokoa mantsy izany zao ny olona sambany ka nitsidika tety. Tsy manary ianao izany ary sedra, ataoko fa fantatrao tsara angamba izany. Raha tsy nikala vony ary iny mantsy izao mivadinao ataoko fa tsy nisy mihitsy ny ohatran'izao. Eny ka efa izany ary nandahara an'le nahary azoko tao ahoana? Fa inona loatra ry sedra nanesika anao hiaraka tamin'izy iny raha mpitombo ny alaheloko sy amendro fendro aho fotsiny nahatongavanao hoe dia aleoko ihany tsy nisy mpitsidika. Ilana tsy indrindra ary amin'izay voalazako teo raha ohatra ka nanafotoana anao fa zao ahoana? Aleo aroso amin'izay no tena resakitsika. Fa resaka inona? Zao famonjena anao izy ity ka asakasaka ao. Famonjena ahoana Zao eno tsara ry ahy miainanao fa ento ny teninao fantatro ry sedra fa tsy meliko akory ianao nefa dia higadra 30 taona be izao. Dia inona tsony moa ny aminao izany? Eny ka ny tsy fananako pirofo mazava ny endoko ny erovako ny tenako anie no eny ka eo indrindra tsika izao. Afaka manome fotoana malalaka ao anao hitatavanao marina momba n'indra raha iny. dia inona anao atao sa andositra? Inona moa? Marina raha sahan'izany ary Fanja. Ry sedra, ahoana? dia angina fotsiny amin'izao izany. Mba eritrereto ihany sedra 30 taona nge sazinao 30 taona. Inona ny hijanonanao eo raha tsy meliko ianao? dia andositra koratratra eo tsy izay vao teny higadra mandra-pahafatiko. Tsy misy tratra izany ry sedra. dia ho aiza nefa Efa vitako lamina daholo ny amin'izany. Raha vonona ianao dia rariva ihany dia lasa zao. raikitra izany rangaha. Raikitra? Tsy misy resy tsy miady zango eo Okey, izay aika lehilahy ianao zany tena misy manao atsirambana mihitsy ry zalahy ao amin'ny fonja ao izany dia mariny. Fa manao atsirambana ahoana ry dada? Loza nge anaka fa tafatsoka tao nge hono sedre le namonina afatiny reninao. Fino ty ambaranao ry dada? Zany tsy fonja vaky tsy mpiambina maty fa dia tafaporitsaka tao ry lekary. Dia ahoana izany izao? Inona moa izany fa tsy dia raharahana indray io manomboko izao. Aza melana mihitsy raha tsy tafaverina any amin'ny misy azy any ampigatrana any mihitsy ka any ny toerana sahazany mpamono olona toandreny. Aiza ve ka ny reniko izao dia sany namonina afaty azy. Tena olo tsy vany ianao ry sedra. Dia ianao izay vatiko. Oko izay re anaka, oko izay. Aza nitomany intsony fa raha mbola za koa ny commissaire Rabary dia tsy maintsy ho tratrako iny. Ampahafilo ny jolahy efa nenjeko nefa izay iny ampitombo ny saziny fotsiny izao fandosirana izao. Tena mahay ary tena fetsy tokoa aloha izy. Dia fomba ahoana raha natafatsoahany tao? Dia variana mihitsy anaka. Ary somba nisy mpiambina ny raitsy-kombakomba taminy kosa ary tao Za aloha tohatra ny kely finoana amin'izany fa afako. fa inona tokoa anaka ny tena nisy azy amoniny reninao efa nisy tsy fifankahazoana angato eo amin'izy ireo. Raha ny hoe nisy tsy fifankazahoana aloha tsy dia tsikarotro loatra izany. Saingy izy tsy dia mifampiresaka firy fotsiny angaha. Ie, izy mianaka aloha dia tsy dia mifampiteniteny firy izay ihany. Oay, andraso tokoa Ndre, fa misy inona? Nisy resaka ny fanaovana izay indray alina izay. Eto tokoa vao tadidiko marina. Resaka hoe ahoana? Nanontany ahy izy tamin'izay ny amin'ny hoe
tena fitiavana tokoa ve nanambadiako azy sa nisy faneriterenana nataon'ireo ray aman-drenao izy na sao de tsy sitraky ny renao no iarahantsika? De ahoana hono navalinao ry voniary? Gaga sy talanjona aloha nametrany an'io fanontaniana io e. Ka noho ny ela vao nateny hoe fa tsy sitraky ny reniko ahoana moa? Ary hono navaliny aho hoe asa na noho izaho zanaky ny tsy manana sy tsy mitovy saranga aminareo? Mba lalina koa zany. Samba ny sedra ny resaka tamiko toy izany tao an-trano. Ka ahoana ny fandiniany dadan'izany? Tena hafahafa tokoa. Anga ihany koa moa reninareo mbola nitsipaka ny fiarahanareo hatr'izay ka. Zavatra hafa mihitsy izay tsy nety nolazaina hatrany amin'ny fanaovana famitorana azy no antony. Mafy vava aloha izy tamin'ireny. Sady tsy nety ny haika ihany koa. Nefa de ny masoko izao mihitsy ny nahatratra azy. De ahoana tokoa moa zany zao ny aminareo? De ahoana koa fa fidata ve adaly? Olona efa namoniny reniko ve? Voniary indray de tsy miraharaha azy tsony. Manomboko izao ihany izy de efa mitady vaovao indray. Zanga efantitra sa manakile. SF Radio. Nato amin'ity trano zozoro kely ity zany aloha tsika miafiny. Efa teny efa azonao antoka ve aloha fa tsy nisy nanaraka sy nahatsikaritra ny midirantsika tamin'le lalakely nakaty teo iny? Tsisy nahita zany rehetritsika ry sedra. Enary de inona raha zao no tokony atao e? Tsy aleo ve aloha tsika miala sasatra kely? Avy eo misaina an'izany. Sainao tsy mba vinana? Ka tsy tokony nisy fotoana very mihitsy ange amin'izao na de ray segondra azy. So adinonao sahady ry fanja fa aty ampandosirana ange tsika izao moa ohatra marina tokoa zany. Ka zao ry aloha le lohan'ny zavatra rehetra de mba efa nysaininao tsara moa ny fitaintainany ny any aminareo amin'izao tsy fahitananao zao. Setra. Ka tsy mety ange zao ianao io mantsy zao mino mihitsy fa tena ao anatin'ny fanadinana tanteraka mihitsy. Ka misy antonina amiko kokoa moa zany fanadinana zany Everinao moa fa ho zakako ny hitanao lavany apikatrana any tsarovy ry sedra fa na de toy ireny aza nasetrinao ny fitiavako anao de tiako foana ianao. Vanja Ninona miseho na mora na misarotra de tsy andao anao ary tsy anarainao zany mihitsy indrindra amin'izao mahazo anao zao. Vanja tena malahelo mandre an'izany teninao zany. Tsy tokony avy aminao mihitsy no arinisako feo toy izany. Fa mba aiza zao le vadiko izay tokony anohana sy ankahery fa de nahoana loatra ry fa de vintaninona loatra reny vintako ty veloa zany aloha hijanona any aleo aloha hitatitra andreto vatitsika eto anaty fiara reto tsika de miditra. De le fiaranao ihany koa tokony ahisakisaka ty amin'ny takotakona tsara ty so tsy karitra ry zalahy eo ka ho raisy potsiny ito ange. Eny ary lasa aloha indrisy mantsy mampalahelo aloatra ianao ry Fanja. Mijaly ry ianao noho ny amiko nefa za tsy mety tia anao. Efa tena niezaka ihany reny taloha reny nefa tsy hitako tsy mety ekeny ny foko ianao. Ty foko adala de naleony tokoa mantsy nifidy any Voniary nefa zao ifanja ihany no mijaly sy mitototo amiko. Ny fianarany azy zany zao de naleony mihitsy ny tapahana. Teo fahadizoko ve tamin'ireny fotoany reny tsy nanaiky ny fitiavanao no ny elanelana be loatra misy eo amintsika. Nefa ianao nga moa mivakaiza amin'ny Voniary. Fa de azo inona loatra raha tamin'iny vehivavy iny mamaky loha izy zany ka. Ny fahitana mangirana amin'izao fandosirako izao aloha no tokony himasoana fa tsy sanjony hatramin'izao aloha de tsy mbola misy mangirana mihitsy ny amin'izay toerana ny ren'le sedra iny.
Nilaza fa tsy nisy nahatsikaritra azy avokoa mantsy ireo polisy zandary mpanakana fiara mivoaka ny renivohitra. Zany hoe tsy aiza fa ety ihany zany misy azy. Mazava ho azy koa fa misy namany eo ambadika izao. Miantoka ny fanafenana azy ary ny nandosirany dia ny mifonja ny azonana azy. De iza ry zany? Andraso aloha. Iza ny mety sa hitolotra? Hitolotra sady izy no tao elaela zay tsy hitahita mihitsy. Hitolotra raha teo ny tena akaiky azy. Andraso aloha hoe. Allô, brigadier. Zao ajanony mihitsy aloha hiato kely ireo raharaha trano vaky sy von'olona misesisesy ireo fa tonga afa ty amboroaka anao aloha zao. Momba le gadra nitsoka farany teo iny e. Misy zavatra mampiaha mantsy. Aza ila anao e. Raha tsy diso de ianao no Rakotomalala tolotra tsy very. Ena ndre matoko misera. Mba fantatrao moa hoe inona no antony nampanatsoana ianao tonga eto zao? De tena tsy azoko veriko mihitsy tompoko. De tena tsy fantatrao tokoa ve sa hodinao fanina fotsiny? Miala tsiny indrindra ndre matoko misera fa ahoana moa ny alalako an'izany e. Fa hoe nampanatsoanareo aty amboro fotsiny de zazo eto zao. Eny ary. Andraso aloha Ty jereo. Fantatrao olona misary eo io? Aseho kely azafady. Io e, jereo tsara. Setry tia ndre matoko misera. Tena izy io. Mpinamana efa fonfa kely zay. Sedra indrindra io. Ary mino fa diso fantatrao loatra aza fa hono zao ndre matoko misera. Inona no aza maiky ianao hoe aleo ilamina ihany. Io sedra io de tsy inona akory fa mpamon'olona. Mpamon'olona? Eny e, mpamon'olona ho aminao. Nigadra voatsela akory zay nefa de tafatsoaka ny fonja ny arin'ny sabotsy teo sahady. Efa fantatra aloha izy hoe nigadry. Fa ay ve namon'olona ny antony? Fantatrao zany fa aza mody vendrany eo ianao e. Eny e, ka inona moa zany andre matoko misera nidirako am'izany Ianao andre matotolotra tsy very no ahihina voalohany am'izao fandosirany sy ny fanafenana azy zao. Ahoana tsara hoe komisera? Eno izany no izy. So de tsy mety kosa zany andre matoko misera. So de mba iadisy fiantefany ianareo e. Aza misendoatra toy io aloha ianao e, mitone tsara aloha. Ka ahoana moa ny tena hitoniko am'izany andre matoko misera am'izao fanendrikendrehana ataonao azy io Ka manana profy entinao anamarinanao ny tenanao ary ve aloha ianao e? Ananako dia ananako tokoa ary mino fa tsy azonao laviny zany. Ka aseho iare raha tsika mitazany e. Andraso ary. De tena diso tokoa mantsy ny ahako raha ny hevitra fa hitolotra no ambadika ty raharaha sedry ty. Mitombona tsy misy azo kianina avokoa mantsy ny profina asehony. Ka rehefa tsy izy ary de iza ndray. Ny famotom-pitorana natao tamin'ireo namany sasany ihany koa tsy nisy nahitana irika na de kely akory aza am'izay mety misy azy. Ny savao ataon'ny polisy etsy an-dany ny manginy fotsiny. Tena ho sarotra ny fandehan'ny raharara izao ka marina moa. Ary ay ve dada ka ato e? Ie. Sambasamba indray ianao zany mba hoe tratra atao trano amin'ny ora toy izao? Ka zany anaka no asanay polisy
miandraikitra ny fandriam-pahalemana eo amin'ny tany sy ny fiarahamonina. Tsy andro alahady, tsy andro fety fa dia any amin'ny fanenjehana izao jiolama meno tanàna izao ny andronareo rehetrarehetra. Ka dia velanjakazaka fotsiny amin'izao zany izy ireny ve aminao e? Tsy kirotana ambony ambany ve zao rehetra zao raha toa ka avelanao izay tiany ataony tsirairay? Zao azy zay efa misambotra mbola be ihany ny taraina tonga any amin'ny birao. Ka io ange tsy tia fanomezantsiny e. Samy manana ny antony hafa izy matomanao an'izany. Satria ahoana ho ianao? Ny jiolahy matoa izy mangalatra, mandroba trano sy manendaka dia izay zany ny fantany fa mety ahafahany miala amin'ny fahantrano sy ny tsy fananany. Ary ny sasany kosa matoa tonga mitaraina any aminareo dia mahatsapa fa niarany tsirariny. Ka ahoana izy ary ny diso amin'izany hoe dady e? Tsotra ny valiny amin'izany izay tsy manaja ny rafitra sy ny fitsipika ary ny lalàna ifampifehezana. Ireny no mila faizina mba hanitsindiany any aoriana any. Lava be raha izany resaka izany no toizana fa aleo ajanony eo amin'izay e. Aleo hovaina ny resaka hafa indray. Hovana hoe ahoana? Nitoy an'ilay fikaroana an'ilay gadrana andositra ohatra. Aiza ho aiza nareo amin'iny? Sa mbola tsisy vokany ihany? Hatramin'izao aloha malalaka dia malalaka tokoa mantsy ny sehatra. Nefa aza mananao fa tsy amialana iny akory e. Za mantsy ohatran'ny naharay antso hafahafa izany vao tolakandro teoko. Dry, fa naharay antso hafahafa ahoana ianao? Maneno ny telefaonina, nefa rehefa raisina dia tsy misy mamaly. Efa hoiny telo teo eo izay. Fa antso ahoana koa zany? Ka izay koa no mahagagako. Tsy salasalana fa dia isedra mihitsy izay manao fandrahonana anao izay. Marina vao niary tsy ho zany? Tonga dia izay tokoa aloha ny tao an-tsaiko e. Tena isedra io e. Fa inona ary ny tiany atao hoy dada ka? Dia raha mahita eo e, miandro sika. Tsy misy mifampatahotra izany koa eo e. Dia tena mbola tsy misy mangirana ihany ve ny dianao tany hatramin'izao? Ka tsy hitako ange sedry. Efa tena manao izay azoko atao mihitsy nefa dia mivery maina trany. Le ty e. Dia ahoana izany e? Ka ny tena mahasarotra azy koa ne izao dia ianao tsy mba manana olona hihina mihitsy. Ka zahay mihitsy izao no tena mampiady nateo e. Fa ahoana? Hitanao? Ny olona hihiko misy ihany. Zany? Saingy mbola tena lavitra ezaka be. Azafao tsara hoe. Raha ny fandiniako azy manokana aloha ry fanja dia tsy aiza fa manodidina ao amin'izy mianaka ao ihany namono an'ny tompoko vavy raha mialy ahoana tsara hoe sedra? Zany e. Vony aritsy ny rainy ve? Eno saingy tena sarotra ny mantatra ny antony satria any tena ahafahana manambara na ivony ary na ny rainy. So dia mba olona hafa kosa ry sedra. Vaty zanaka raha tompoko vavy izy io e. Fanga aminao na vaty ny zanany aza dia tsy afaka vandoza azy. Enao kosa e. Efa tena biby ange ny olombelona amin'izao fotoana izao iza ny olona tokony ho tanany io indray ary e. Raha tadidinao tsara tamin'ireny fotoana ny trangan'ny lozy ireny dia tsy trano vaky, tsy entana very fa dia tena ineny raha mialy mihitsy ny tena nitetehana. Ary mba hifanandrifo tsara tamin'ny fotoana nahatongavako teny dia ireny tokoa moa ny vokany. Ny fiainako simba, izy maty. Sedra. Ahoana? Misy zavatra lazaiko aminao fa matahotra sao dia matezitra anao. Hoe ahoana izany? Tsy tezitra amiko nefa ianao La zao rehefa tsy haninona anao izany ange fa resaka mahatezitra angaloha izany e. Tsy izany fa le resaka teo ihany aloha le izy e. Ahoana? Kienao io mantsy ry sedra ohatrany tsy dia nifandray firy tamin'ny endra miala izany asa mety tsy haiko tsy tianao nga izy na hoe tsy nakasitraka ny vadianareo sy voniary zanany dia izay no antony namonoko azy. Nampoziko ianao sisa ry fanja ny olona afaka miainao eto amin'ity tany ity kanjo izany koa no ao an-tsainao. Tena tsy hitako tsony e. Mba eritreritra mandeha ihany reny iny fenao koa izay ianao dia efa tezitra be ry hitanao amin'izany aroko. Ka tsy mety ange izany fomba fitsaranao azy izany e.
okary re izay eny tsy haiko hoe tena manana endrika mpahamon'olona ve zao endriko manoloana anao zao. oka ho azy zay fa sedrako ianao koa zany de mbola tohizana lafabe ho fona. Aleo tokoa hijanona any amin'izany e, ary aza resahana amiko intsony ny momba n'izany manomboka noky. Iny ary dia ao anaty moa re izany momba nyity raha ty dia tena mety ho fantatra ihany ve ny marina ary mandra-paharoviana nefa tokoa ny izany dia raha tsy toy izao mihitsy raha tsy nisy zao raha zao hoe eo anilany sedra mifanindry an-dalana ao ny fitiavako azy. Sedra tokoa mantsy ny olona efa nividiako hatrin'ila nefa dia tsy nahoany akory teo anatrehany-kala voniary dia naleoko nampandevitra ny fitiavako tao anatin'ny fahajambana azy tanteraka. Amin'izao aloha dia tena mahatsiaro sambatra tokoa miara-mitoetra aminy. Miara-mihina aminy ao anatin'ny fandisirana. Atao tsy tsaroko intsony izany hoe tebiteby sy tahotra. Tsy fantatro hoe olona karohana anie izay reto fa dia tena revo-be mihitsy aho. Eny fa na dia tsy mbola mitodika amin'izany aza ny sainy sedra. Iny andrazako foana. Andrasako eny foana efa nafoka avokoa izao rehetra izao no ianao ry sedra. Nafoka ny ray aman-dreniko. Nasiako ny fianarako. Eny, nafoka ny fiainako no ianao. Dia ho fefetratra eo amin'ny fahitana an'ilay profy any tokoa ve sy raha zao azafady ery tovovavy. Ahoana ny ianao izay? Somba misy famantaranandro kely ka any aminao any hoe amfiry izay. Ay, andraso ahy aloha amin'ny ray sy fefany. Hoay, tena hitolotra. Tena hitolotra marina. Izare izany fanjy very ny akamaro ohatr' izany tena saika tsy tadidiko mihitsy raha tsy le tandra kely teo amin'ny endrika eo Zany tena elaela tsy hitahita somba nareo kosa ary aizako hitaka fa moa tena hitako lasam-bolona be ny ianao teo zany ve tazako avery ampitelina antsy dia natony nefa ohatra misy zavatra manahirana tsy misy ninonino zany ko ianao koa fanja tsy voandroany eneny nalalako anao tsy vo zao any nahita ampozinao kikisan'ny adi-tsaina lalina lazao ary izay mahazo anao fa somba misy azoko anampinanao ihany anie kefa hoe tsy maninona ko ianao koa sady vozao koa veranga miona dia fizany sady koa ny ianao eny ary fa andeha hoaiza aloha ianao ty zao tsy azoko alazainanao mihitsy kosa aloha izay atondriako izay lalana lehako miala tsy indrindra aminao ary tolotra fa hony zany fotsiny tsy maninona ary zany fa aleo mba andeha anaraka anao fotsiny ihany dia izay tsy mety zany ka fa maninona tsy hitako mihitsy anie izay antony tsy mampety an'izany sa sao dia hitan'lery lizy isa tsy haiko asa tena hitolotra marina ty manolona atika fa zako tsy mahafantatra tolotra ho maly tsy niova ay efa fantatra ihany zany saingy misy adinonao kely ninona zany niny ny fitiavany koa dia maly tsy miova tolotra dia mbola zany foana ve fanja dia mbola tsy tsapanao foana koa ve kaso ajanony any mihitsy kosa aloha izany vazovazonao rehetra izany ka mariny ka tsy misy vazovazo mihitsy anie izay voalazako anao rehetra izay tena avy ao am-poko izany ay dia izao azy ny valy teny efa navaliko anao fa iny ihany koa dia tena teny avy ao am-poko tokoa ireny ka tsy hitako tsony izay hanampiana azy ny fotoanako fotsiny koa no ohatra ny lany aminao eto fa leo mandeha ka velomina fanja mijanona aloha ianao ary aza mora tezitra ohatran'io eo ianao sy nyretiretinao fanja dia tena tsy nirara iny akory laha ny teniko lasa izy zany raha nasy mividiny akory zany efa eto mba nana tena mahavery
sy izy iny koa ne tsy hita ihany ny sedra efa tsy tia azy mbola isisiany ihany nefa izay eto jerena fotsiny. Tena saritiaviny ianao ry fanjaka, mariny. Ary andeha ho aiza moa le teneny hoe tsy azo lazalazaina teo? Maninona tokoa rangaha raha anany a? Ie, arahana any jerena izay alia mba sady andresen-dahatra azy koa. Azo loha izay mihitsy ny atao hoe sady mbola tsy devina izy. Vaovao tena tsara tokoa. Efa tena ela loatra ny andrasako an'izany fa tonga ihany izy ankehitriny. Andraso aloha ampihomanina avokoa ny ekipa rehetra. Allô, brigadier? Zao a? Vao naharay vaovao teo, minitra vita izay mikasika le gadana andositra. Nisy nahatsikaritra ihany ny toerana misy azy. Ka ampihomany avokoa ny ekipa rehetra fa zao ihany dia roso any amin'ny fisamborana azy sika. Zay. SF Radio. Nary zao zava amin'ny trango zao. Trano zozoro kely efa foana zao ny vantanina teto. Tena kaisidra. Zaho tsara ihany aloha ry zalany manodidina sao mbola miery ano any le izy a. Zaho e. Aingana ianao ry Vanja, velomy ny fiara dia laso zao fa ho tratra eto ihany angentsika e. Indry, ka tsy mety velona ity jereo. Ka ho hitan'ireo polisy ireo ihany angera mitaraikiraiky eto e. Ianao koa efa fantatro izany. Zahay efa velona, lasitsika ry sedra. Ento mirifatra amin'izay ary e. Ndao ary. Ndreny fa mitsoka amin'ny fiara reny fa andao tonga dia enjeny e. Avy hatrany dia velomy fiara. Fanganonareo e. Tena reo fa manaraka antsika avy ao aoriana. Tobilina telo be zao. Sy, aza matahotra izany ianao fa tsy azo antsika izany ireo e. Atokisako tanteraka raha nitanjaka ity fiarako ity. Ndao, asa. Raha fitsahana mafimafy ihany fa efa kely sisa dia ho tratry reto. Ry Vanja, raha mbola azo atao dia alefaso mafimafy kokoa fa tena efa mihamanakaiky ihany angery zaloha izany e. Tsy taitra ianao. Tapero ny tablo. Tsy taitra ianao a. Tsy misy manaikitra hatran'ireo izany eto. Ary andraso tifirina amin'izay ny koderana. Reo fa tena manandrana itifitra ry zalahy. Zany. Koay, tsy mety voakendry mihitsy fa ainy tokoa ny mitondra ny fiara. Jereo fa potro izay dia iny fa dila lafika. Mijirika sala amin'tsy teo. Tena tsy ho tratra tsony reny fa aloha andeha any. Hitanao amin'izany? Dray. Nijanona tsy nanendrika antsika intsony zareo. Mahery tokoa aloha no ty ry Fanjaka. Marina e, toy ny olona efa zatrady mihitsy. Aiza kosa dia hoe zatrady ahy e. Izany hoe eo amin'ny familiana an'itony fiara itony ihany ny manatombo kely. Efa tena manana traikefa mihitsy ka. Zany an. Mba mahay mitondra fiara ihany ary Fanja fa aiza no avitako an'ireny nataonao teo ireny. Zany. Marina. Dray. Tsy mahalala mifanja nga ianao. Oe, izany aloha ihany fa mizotra makaiza tokoa moa izany lalantsika izany. Raha ny fahazoko azy aloha zao dia efa mbivoaka n'Antananarivo mihitsy zao diantsika izao ka. Dia ahoana izany? Dray. Tsy misy hevitra mihitsy raha nivoaka ny faritra aloha. Zany ve? Ry zareo polisy mantsy zao efa tena mailo. Aleo eto ihany no mifampitady e. Dia ahoana? Sa sina dia mitory izany? Tsy miverina antsontsika fa eo avy hatrany dia avy eo amin'ny lalan-tany kely miakatra makany io. Zany ve? Moramora ihany ianao fa ratsiratsy ange izany lalana izany e. So hivadika eo ny fiara vao loza. Tena izay no izy ry sedra. Tsy misy hevitra tsony fa tena lala santy ty fiara ity. Marina e. Dia ahoana izany? Fefa mifiry aloha izao e. Tsy haiko.
Amin'ray maraina ka zao aleo avely eto aloha ny fiara dia ndo andeha tongotra zaniko mandra-pahatongany amin'izay toerana tokony irenandre. Andeha tongotra sady ary ny amin'ny vaditsika koa nge zao lany ka vetsika tsy ahita an'izay ho arapaka io le sakosy anakoro misy ny akanjonao reo ihany mentina. SF Radio. Tena tafatsoka ihany sedrana dia efa teo aza ny rafitra matipaika nataonay polisy. To efa vonina ihany koa izy. Fa ny zavatra tsikarotra ihany koa dia nisy olona hafa niaraka taminy. Io olona io mihitsy no namily ny fiaranetindry zareo teo. Dia izy ny olona iny. Mino aho fa iny no nray tetika tamin'izay nataony rehetra. Dia hoe teo amin'izay zany. Fa inona indray ho ny reto tatitra tonga eto reto hoe ny eo tsy vaova, ny eo mitohy hatrany. Andraso hoe vakitranotranga teny alatra fiarakodia ary ty tovavy ray niala tao an-trano ny andro maromaro lasa ka tsy fantatra izay naleny. Efa tsy misy tranga vaovao tsony fa ny eo ihany ny verimberina. Fa mba aiza ho aiza koa ary zao ty toerana misy atsika tery sitra. Dia tsy hay tsony re zany ry fanja. Amin'izay tsy misy tanàna mihitsy na dia iray azy. Zany tokoa. Hitako. Amin'ny fomba hoana kosa moa ny hipetrahan'ny olona mivarotra toy izao ala mikitroka raha tsy zany indray dia ahoana mitomandavana. Aza manao an'izany kosa ianao ry sedra fa toerana lavitry ny tabataba sy ny korotana ange ny toerana toy izao tena tsara. Tsy laviko saingy manamora ny asan-dahalo. Dahalo fahavalo ny fiarahamonina. Ny sady fanitry be ny firenena. Ary za mandositra lavitry ny tanàna izao tsy fahavalo ny fiarahamonina ihany koa. Sedra io indray ianao. Ka inona ary ny antony anenjehana? Tsy ny fiheverana fa nandika ny fitsipika amin'ny fe azy. Ny fiheverana tokoa. Zay ny fahitany azy. Saingy tsy izay nefa ny zavanizy. Tsy hita ny marina. Tsy nalio ny lainga tsara lahatra. Tsy voaja ny rariny. Ny rariny ho amantsy ny rariny napetraky ny tsy fananam-pananina jorony dia hoe zany no no hitsiny. Dia izay ihany koa zany no anjarako. Izay ny lahatra efa voasorotra sy voateny roa satria ve ary ratsy vintany ratsy vintana tena tsy haiko tsony mampalahelo ahy ianao ry sedra. Ontsanao tanteraka ny foko. Anety ianao hitako hoe mijaly sy fadiranofana loatra. Miretirety toy ireny olona asa. Toy ireny olona lasa dala ireny angamba raha izay no mahalaza azy kokoa. Tiako loatra ny ianao ry sedra. Ary tao variana be ianao ry fanja mibanjina toy ireny olona dala ireny no manoloana anao ny manary lamba sisany tsy ataony. Okizay ry sedra. Inona ny okizay? Mitraka ianao mariny. Manana fanantenana hatrany eo amin'ny fiainana. Za eto anao izay azoko atao. Anao izay azoko atao sy izay farahiriko ahitana marina. Dia mitraka ohatr'izao zany. Ianao koa. Dia mbola misaotra anao hatrany ary fanja. Raha tsy ianao tokoa mantsy dia okizay. Atsanony amin'izay zany. Sady io misy loharano. Eny tokoa. Andao eny aloha ry sedra. Andao isotro rano eny tsika ka. Za raha za nahita an'io. Mitendako izany efa tena maina tanteraka mihitsy. Zay za mbola isotro kely ka.
za angamba aloha somary andena loha kely mihitsy ka zay ary manina moa raha somary makaina kely eto motsika avy eo dia manondray eny e raha zay ny tenao dia tsy maninona ka eto raha teo mahatazatazana tsara ry andao hipetraka ka oay fanja hitanao ve ry inona zany ry e tazany tsara nge e ay zany tsy tazako zany ka avianao eto aiza eto ianao mahatazana azy enona aisa io e ry endra tokoa e oay to trano e trano tokoa io nefa ny to trano tokana monjy zay jereo tsara ne ka ndao aloha natonany eny dia ho eto eo e mety mba fanavotana ho antsika mantsy io zao iza mahalala andao ary aloha eny tonga tsika ty tonga ihany ianao koay azo to mety be nge izy zany andraso aloha eo antsoatsona raha misy mamaly aiza olona e aiza ny olona to tsisy mamaly atso ihany hoe aiza nareo aty misy olona ihany ve odio aiza ny olona tety marina kosa ato rofantsa raha misy olona dia zazy mifantso mafy be zany ve dia tsy misy mamaly foana e atso ihany aloha e io mosetraka dia inona ny atao e andreo reo botsoana mihitsy ahitanan'izay ao anatiny ao e eny tokoa ka mikisakisana ary ianao ry aloha andakako an'ity varavarana ity ary aloha e ary mafy ary ianao tsy zaitra ianao ka midira amin'izay ary ianao draso aloha ka to maizina bengy ato zany tonga dia voay aloha mivaravarakely rehetra hijerena ny ato draso aloha ary moramora ihany ianao mihitsiny zay oay trano foana tsy misy ninoninona tena trangana sy vovoka fotsiny marina tsy ho voany sery ato efa antaona ny maro angamba zao tony trano tompony tsy no ny lozany tompony mato efa antitra be toy izao ka dia atao hoana ny fiaina ato ianao koa mitady zavatra sarotra be efa zao aloha misy dia zao ny aina anatiko inona indray za raza misy ihany tiako eny ianao aza ve moa tsy kivoka ianao zay vehivavy maika fa za ka izay ny tokony hoteny dia aizandray moa zany ry vony ary ny programa leindrira rehefa miaraka amin'ny ritiana kely sy ry fabrisy amonjy boaty foana ve efa mankaloha kosa zany aiza ve isan'andro zao dia mamy foana voatafody amin'ny ataondry le rony soa azy aloha rabaina amin'ireny fa mbola variana mifanenjika amin'ny jiolany ihany fa raha izana fantany dia angamba holosany anjoa fa atao ahoana ny sipa tsy maintsy miodina fa izy ary ny anaiko antitra ampitoerana eto fotsiny oay fa tsy raha tolotra ve zany miala zany le ty tena le riny raha somary domina kely fa tao tsy mahita mihitsy koa nge izy zany kay ay mba mijery lalana kely azafady fa aza misososotra any moa oay tsy vony ary ve ty efa ila tsy ho tazanareo tsony ny olona amin'izany atao ahoana moa aiza koa ty ite ary andeha ho aiza aloha nareo zany mba mivoaboaka kely ary ianao ka dia mitovy zany sikako ka inona aloha ny vaovao hatramin'izay ela tsy niona zay manakambara-betsaka aminao aloha sady zosika mba miona ity kaozy ve fa kaozy inona aloha zany sy efa fantatra ihany ka amsetry ay veny amsetry ka inona amin'izany aroa ny titiana ho fantatra ka ary mba hoana koa ndaisanydia zany marina soko tolotra ary tovariana be ho ay aloha tsy zany fa hoe
ahoana marina moa no tena fandehan'ny tantara e. Nataony dadanareo ankety hatramin'izany e. Tena marina e. Tamin'izany von'olona nataony sitry izany ao. Ay ve ka nataony dada ankety koa ianao e? Vinona ndraika. Fa mba fantatro moa hoe iza le ny vonony? Asa. Fa izy zany Reniko ritolotra. kozy e. Mamanareo. Anga tsy tena mampalahelo tokoa. Dia olona rafozana izao ve dia sany namono azy? Tena mba sany zavatra tokoa le iny ray zaniko. Izany ny zava-nisiko. Ay, de izay zany no nampidatra azy ka nantsira amin'ny fonja indray avy eo. Dia izao mbola hifanenjehana izao. Mampalahilay ny foniary. Hatreo ihany zany izao ny zavatra fantatrao. Mbola betsaka nefa ny zavatra tsy fantatrao nefa aleo zany ho asa mirery. Koa zany ny dada anaty aty any tolotra izany. Inona ny antony? Fa hono tokoa fa inona tokoa moa izany ny antony nanaovan'ny dada ankety ianao? Niahiahinao nga izy? Ny amin'ny nandro firany sedra ny fonjy e. Hoe so tsy kombakombanay rolao zany. So atinao ary fa fantatroko misirarainao tsara nefa mpisakaizatra amin'ny vokely izay setra e. Marina aloha izay e. Na izany aza ny fa mbola ihany koa ny fankalan'ity any setra no le kala fanjan-dozy. Efa tsy fahavaloko sy tsy rahavaloko intsony izy ankehitriny satria efa vita trony aminay setra. Izay iverenany any am-pony izao sisa no hivavahako satria mpamono izy. Ary hony tokoa ary tolotra. So mba hitakitanao hoe ay izao le kala fanjanao iny. Ohatra ary tao taitra be ianao izany. Tsy taitra akory fa gaga fotsiny hoe sombazary no tokony hametraka izany fanontaniana izany aminao. Fa iza ny tia azy e? Za sa ianao? Sa isetra? Fa inona moa no mbola hidirany setra amin'izany ka? Sa isetra no mahita ny misy azy? Ka tsy zany anefa tsy zany ane no tiako tenenina e. Ka ianao ihany no manodikodina ny resaka eoko. Ka tsy hitako ireny misy azy. Efa ela be koa ne izay tsy mo. Maninona izao raha ny valiana tsotra ohatr'izay fotsiny dia vita. Tsy azoko mihitsy koa tia tolotritsika. Inona ary ny ao an-tsaina? SF Radio. Allô brigadier. Vao naharay vaovao indray io maraindraina io. Ny amin'ny misy le olona tadiavintsika e. Ka avy hatrany dia mibaika avokoa ny eo amin'ny sampana rehetra fa afaka minitra vitsy dia lasa sika. Efa mifiry izao nefa dia mbola matory foana fanja. Reraka loatra kosa angamby izy ka. Tsikatro izany amin'ireny ditongotra lavitra be ataona ireny. Saingy tsy mitaraina amiko io izy. Zaza matsiaro vizana ihany maika moa fa izy. Indrisy ry fanja. Dia naleonao niara-ny zakan'izao fahoriana izao amiko. Miara-miaritra an'ireo zava-mangidy aty am-panosirana aty. Noho ny fitiavanao ahy, sabako fa tena mahery vaika ao anatinao zany. Tena sarotra ho any hoe anao tsinitsinina n'izany ankehitriny. Feno fangorahana anao ny foko. Ka mitsiry avy amin'izany ihany koa ny fitiavako anao. Eny, tianao koa ary fanja. Amin'izao fotoana izao vao tsapako izany. Aleo fa raha afa-tsika izao sedra voalohany diaviny fitiavantsika izao dia mivoaka mpandresitsika. Ry tony io fa mikofokofoka. Tsapany angamba le vetsovetsoko teo. Aleo tsy tairina aloha fa aleo atolo tsaro ihany. Janony eo aloha ny fiarako diantsika zalahy. Ty mantsy izao le fiarandry zareo ny anjehintsika afaka maly aminy. Na ny lasantsy izy zany dia navelany teto fa
raha zao fijery azy zao tsy misy simbana de kely aza zao ny sasany misava zay eo anaty fiaro ary ny sasany kosa misavasava manodidina zay ohatra ary iny zany vao hitako ato zany lasa hoe to kavina ila kavim-behivavy ty zany hoe vehivavy zany le miara-mandrosotra amin'ny sedrany raha azoko tsara aleo zalahy tijana am'izay ny dia mino amantsy fa efa tsy lavitra itsony misy an'ireny fa any lolo kely ihany veloma avy hatrany ny fiara de lasa zao hoe lasy Sedra ary nakaiza koa raha nale any teo Sedra ndraso hoe jerena ny tokotany oye Andriamanitro fa ina daholo re tazako ivelany ao reo to fiaran'ny polisy marina tena ty vo tena tratra marina Andriamanitro ary izao koa ary Sedra sa efa azondro zareo ao andray de ina reny ataoko rery ato hoe aiza ry any andositra aiza ny andosirana hoe ny trano ty efa voadidina avokoa efa ahoana koa raha nahitany polisy anyty toerany ty ina ry aloha ny ataoka hitolo-batana ve eno zalahy eno zao zany no ataotsika ny sasany aminareo manaraka manao ambolety eto mivaravarana ny sisa kosa miambina zay irika mety akafaporitsaka ny manodidina ny trano tenareo fa tamin'reto marina tritritritritra inona ary ny atao aiza ny lalana ary ndraso hoe ary inona ny dikan'ity zavatra ity ary oka aloha isaka fa tsy mipetrapetraka fotsiny eto ty ka zay isa roa telo aza misy mihetsika atsony andray fa ahoany zo tsy misy nizanizy ato fa ahoana ny nanjavona ny tapoka tato tena mailo ry zareo ka ary inona ny dikan'ity vatonyko di akaiky ny zoron-drindrinitsy ary misy lavaka kay ato ambadika ato to zo izy zany avy hatrany de misy elohanareo midina manaraka any aza adonoina ny torche fa tsy fankahitanao zay kosa isava zay lavaka mety mifandray am'ty ety amin'ny manodidina ety tsy ho afaka makaizy eo tsony reny tena maisina be ato zany fa leo aloha alaina le lampe de poche ato anaty sakosy ato ka zay dray ary aiza monina siko azy teo ty eto ka ary efa akaiko dia akaiko tokoa nke samy mpanenjika zany hay reo efa mirodorodo be reo renireo losy ty marina zany efa ty tsy afaka mandeha mafy akory sady sao koa any amin'ny tsy faleo manitsaka ka leo mitandrina ihany tre inona koa zao ty tena rano marina rano de mivoaka izy iny de tsy maintsy manaraka aniny koa zany raha tsy zany de hotratretiko diakavanako ty to ohatra misy lalakely hafa ray ndraika aleo ty ny lalako ka jereo lay polisy vendrany retsa raha tsy nitonatona iry daholy tsy ampy fotahana kely fotsiny de mafimafy any nefa na izany azy aloha tsy verin-dalana antsony sao de mbola misy miandry ary zany aleoko manao ihany ty ihany ka zay afarany any efa ela ihany any izay nandehanako izay efa to tsy mbola hita ihany zay voan'ity lalanyity za raha teo efa manomboka miareraka ihany mba aiza zao misy ansedra am'izao zao
fa ahoana ary izy ny tsy teo akaiko tsony rehefa ny foa e. Sady efa lasa nandositra talohana tongavandreny polisy ireny. Nefa dia sahany venona mela irery teo e. Asa eny fa efa misy tara-pazavana ry tazako ny aloha izany. Ndraso hoe oay, tena antsana sady aram-bato be ty ambany ty marina. Raha ny anjera-tany fa isy raisina tsony. Loso za marina. Nefa dia amin'ny fomba ahoana ny ahafahako miakatra iry ambony iry amin'itiako vatovato be ty. Nefa tsy maintsy izahako ihany rangaha. Rasa aloha mikitra kely amin'itsy fakakazo itsy. Dia ampiakarina amin'ity vato iray ity ny tongotra. Zay. Andriamanitra, marina tsy mihamiotsaka ny izany vato itsahako izany e. Fakakazo kely ty sisa hitazomako ty. Tena eto vao fato marina. Vonjeo. Franja, mampira amin'ity tady atsipoko aminao ty. Sedra. Aingany aloha fa tapaka eo ihany io vindihazo kely hitazomanao io e. Mbola tsy ho faty akory anao fa mbola eto ah. Ndraso aloha e. Mampira mafy amin'izay e. Zay fa hosoroko amin'izay. Sotranao Andriamanitra. Efa saika tara kely foana ianao ry sedra. Zany ve? Tsy mbola anjaranao no faty raha havako. Ely zany fa ndao aingana aloha hiakatra tsy amin'itsy fiara itsy fa efa feno polisy nke miodiody eny rehetra eny e. Manina? Fa fiara taiza? Fiara ninona? Ka miza moa raha tsy andreo polisy ireo ihany e. Saingy polisy miana. Midira aingana ianao a? Velongaingana raha dia lasa indray izao ary. Tsy izany ary fanja fa nakan'ireto voankazo reto a mba ho ataontsika sakafo. Lasa lavitra loatra tamin'izay ka noho ny verina dia nitazahako lavitra le trano ka io efa tena voadidina fiaran'ny polisy. Tonga dia tany aminao avy hatrany ny saiko. Androso anavitra anao a raisy-potsiny. Tsy androso nefa ho tratra ao ihany ianao. Ka ny faraheriko dia ny vavabavaka ahafahanao to. Nandroso akaikaiky amin'izay avy eo dia rehefa variana nikaroko anao tao an-trano ny polisy ka tamin'izay nitondrako an'ity fiara ity mitsoka. Hitady anao zany dia inona no hitako teo iny satria reko ny feonao miantso vonjeo. Lalina izany marina. Za zao tena efa nihevitra hoe efa tratra amin'ny zareo mihitsy ianao. Fa tsy nisy naninona tokoa ve aloha ianao tany e? Dia ahoana koa ny fomba nahatafavoanao tao? Ianao ihany dia efa mitantariko. Tena polisy mijoro fotsiny koa reto raha mbola tsy azo ny ihany ka. Efa tory fotsiny izao hoe aremy misy azy kasamborona sisa nefa dia. Tratra eto lantotra raha izao no toy. Dia inona indray izany izao natao e? Ny tena mahasarotra azy koa anie dia tsy maintsy voakasika amin'izao raharaha izao fanjy e. Sarotra ny elany amin'ny fanarahany any sedrany. Fa inona koa ary no nahatonga azy hitsapatapaka amin'io e? Dia noho ny fitiavana any sedra ve? Sedra nefa tsy tia azy akory. Dia inona nefa ny antony any anjehako any sedra raha izany e? Tsy verin-dalana antony ary angafa efa natao ty dia aleo fitainitra amin'ny farany a. Eto zany vao tena hita pirofo fa ny tovovavy miara-mandositra amin'ny sedrany iny le tovovavy miala tao an-tranony tsy hita popoka. Fitarainana tonga teto aminay voatsela akory zay.
Mivoajamala ny ray aman-dreny ny fizy aiza miaraka amina gadran'andositra. Tantara koa zany ka. Franja moa ty anarany teo. Zaza endry tokoa izy eo an-trano nefa ahoana ny nanaovany an'izany? Inona no antony? So mba misy tantara hafa kosa ary any ambadika izany. Andraso fa anontaniako amin'ny voniary. Mino afa ho fantaka. Ka ahoana fantatrao ve anaka? Tsy zoviana amiko raha ifanjary dada. Zany? Tia ny sedra efa ela talohako izy saingy sedra kosa tsy nety tia azy. Noho ny vady izay sedra dia tsy ny fanerasera tsony ry zareo. Izay aloha ny fantatro sy nambarany sedra tamiko e. Eny mazava zay. Mino fa zay zazavavy zay zany no anisan'ny nahita hevitra tamin'ny fandrosiran'ny sedra ny fonja. Izay mihitsy tokoa ka. Sarotra ihany ny fomba ialany amin'izao raharaha zao ry izany tsy no. Izay koa ny tsara ho azy e, hatalany ny azoko. Ny lalàna ihany. Tsy mifidinizana izy io fa zay manao ny tsy mety dia faizina. Izany io ihany ry dada fa le adinareo kosa aloha tena tsy izy mihitsy e. Marina e. Fa ahoana e? Aiza ve ka hitsefa ho polisy ray kan ve ny ndeha hanenjika olona roa? Fa inona fotsiny nataonareo tamin'izany ka? Tena efa nanao zay tetika rehetra tokoa ange zahay e. Nefa tao tafaporitsaka foana ry zareo. Tsy araky nanampozy anazy tany am-boalohany mihitsy ny fandehan-javatra amin'izao. Ka ampiasao ny mahakomisera rabary ianao e. Ataoko fa manana ny lazanao ianao amin'ny raharaha toy izany. Andraso fa mbola tsy vitany ady e. Mbola tsy misy azo lazainy ny voakompandresy aloha hatramin'izao. Saingy ny hitanay mpijery aloha dia voafoana nareo. Zao dia miandry ny topy avy any amin'ny mpanaraka ny diandry zareo amin'izao fotoan'izao dia rakitra indray ny fisamborany. Zay tokoa ngamba. Andraso aloha raisina. Allô, brigadier? Ka aiza hoaiza ny misy anareo zao? Ay. Zao dia zao ihany dia ho avy andraso aloha raisiko an-tsoratra vetivety eto le marika eny ary. Aza midohika tsony ianao ry fanja fa efa hoe zao ihany tsika dia tsy maintsy miakatra hikariko any zava-miafiny ity tantara ity zao olana rehetrarehetra zao ataoko fa mba ela ihany zay. Dia ahoana? Matoky an'izany ve nefa aloha ianao io e? Ka tsy maintsy zay nge sisa no azontsika atao e. Reny ny fikarohana nataonao tsy nisy vokany avokoa ka tsy maintsy milatsaka tsihatra ihany Ka rehefa izay ary no hitanao fa mety dia tsy maninona e. Fa matahotra nga ianao? Raha mbola eo akaikinao aloha dia tsy misy zavatra tahorako velively e. Saingy manany amin'izay zavatra mety iseho any fotsiny ahy e. Ady farany diry vanja tsotsoro mamby isarahana. Mijaly loatra mantsy ianao miaraka amiko aty. Sady ireo ray aman-dreninao koa nga mba zao efa tena malahelo anao mafy mihitsy. Ka tokony hiverina iaina sambatra eo anilan'izy ireo ianao. Fa hiverinao moa ry sedra fa any no misy ny fahasambarako. Eto anilanao no ahitako an'izany. Eto no atsapako an'izany fahamamian'ny fiainan'izany. Sedra, tiako anenao e. Zao ny teniko anao e. Raha tahiny ka mivoaka ho mpandresy tsika dia anjarantsika sianao tokoa ny hiaraka. Sedra, fa tiako nga sedra. Ianao ry fanja, tianao Ndray izany hafaliako ry sedra mandrezany teninao izany. Avolanitra ka tsy takatro. Efa ela loatra mantsy ny nendrasako an'izany teninao izany. Ndray ry sedra, ka tsy tonga ihany izy ankehitriny. Tena mivoaka ho mpandresy ary sedra. Nefa aza mbola misioka aloha raha tsy tafavoaka ny aly e. Mbola tsy fantatra mantsy izay zavatra iseho eo. Eny fa na dia rehefa avy eo fotsiny ihany aza. Tsy ihany moa sedra. Izay ny tanjoko hatramin'izay. Ka tsy azo lazaina fa mpandresy ve ahy e? Tena mpandresy aho zao. Nefa ny ady farany azy ity mbola tsy vita. Tena vao mitomboka eto. Ato le tena mampangitakitaka sy mampitaintaina tokoa.
dia efa miomana amin'izay ary ianao fa efa roa rindreo ny mpanenjika marina ve oay tena eny tokoa tena eto mafy amin'izay faran'izay tratry ny heriny aloha fiarantsika ka angana ry sedra andrasorao aloha angana inao hoe tena mbola reo foana zareo tsika nefa tsy afaka mandeha mihoatra n'izany tsony oay io fa manambana hitifitra atsika izy miondre ambany fa tena tsy mitsitsona ry zareo sedra oe voakasiko mibalanga inao ndrekako tsy maninona fa mariny ty ny samy fotsiny no oay mitsinrika be ndrahanao eo aloha rasy ty famoliny ty fa tsy afaka tsony ny tanako eo ary ianao hitondrako azy zay aloha lefa mafy mihitsy aleo finosina amity akanjo ty aloha ny ratra reo indray fa mitifitra oay tena vaky zany oay ty losa zany marina ka ina ny atao elana amin'izany tifitra tsisy faran'izany sedra maty eto any antsika ny farany aza migoropaka ianao ary ahitato nisy basy fa tsy hitatsika aiza ahay tokoa moa ka fiaran'ny polisy ty eto tena avitra tsika ry sedra andraso amin'izay fa mba anjara andray zao zay mihitsy zay ngeny vo tsaratsara mpamily an'le fiaesy vo iny aloha ary inkosandray ny an'lisan'ny faran'ireo zay tena vo tsaratsara kosa ary zareo afadosytsika marina vita aloha zay ny am'ireny ny manaraka indray ary andao ialetsika aloha fa tsy avitra tsony ange ty fiary ty zay dia inona aloha ty atao inona ny atao atongavana any dia any aminao moa zany tsika ny vantana ndraso aloha sakana tsika ty olona mitondra moto ty ka fiatrany ty tany eny amin'ny motoany indray ariko raha manaraka ny arabe sisy ahita trasy tsy ho azo tsondray zany reny satria motony no entiny sady efa izy zay tara kely foana ny fahatongavako marina ny tokony atao zany zao dia manaraka azy tsy moramoreny ihany lasa aloha zao rangaha fa mba izako ary zany mandondono zany isarabaina ny tonga sady lasa aloha jerena vatsy oay toy tolotra fa hoana fa ino mataitra anao mahita olon-dratsy nga mifiveranao asa ka tsy izany fa ka mahazo mandro sary avelo eny mandro soary dia mipetrapetra eny ary fa inona koa ary ny atongavany ty atrano ty sady amin'izay to avavo zany ny fahitako azy to olona mahamana sy kodikody be zany ary tovariana be ho ianao mandinika tsy zany fa gaga ihany amin'izato atondianao aty aminao izaoko fa ono aonga ingarabariko amin'ny sirarainao tsy ato izy ka nefa dia izy mihitsy zao no andrasako fa ataonao iny izy misy zavatra tadiavako azo maika fotsiny ka leo izy zany andrasany mino fa efa eny an-dalanao aty izy ka tsy elatsony ka lasa andeha hanenjika ny sedrana iny alany teto ora vitsy zay eny oay misy feona motonjaliny zany dia inona mataitra anao amin'izany tonga tsika ty ry fanjaka andao androso amin'izay inona tokoa ary ny antony andehanantsika taty tsy pirofo tsinotsinona hitolo-batana ka leo an'le mifanenjika amin'ny polisy ary fanja izany sady lasa mihitatra be koa ty tantary ty andao tsika hiditra fa zay miseho ato dia miseho ka hoana vonony ianao voay amin'izay ary ny faravarana mandrosoana rehefa tonga amin'ny fotoana oay tolotra sedra ifanja fa ahoana zao taitranareo amin'izany tena hitolotra tokoa ty manoloana aty vonilary mino maromarina fa ao ambadika reo roa reo ny foditra zao raharaha zao enareo roa ny neviany zao rehetra zao nareo ny olo tsy vanina mpamon'olona moramora kely ty vavanao ry sedra
milamina aloha lahy aza misoindotra ohatran'izao e aza mainka fa ho fantatra ilahy eto ny marina raha zay ny tianylahy ka lazao moramora fotsiny ary iza ny namono any eny raha mialy ialahy sa ivomiary aza misy mihetsika tsony a ambony daholo ny tanany dada tsara loatra ny nahatongavanao komisera ao amin'ny tena ilana azy tokoa tandremo ny fihetsika ary tovolahy oka tsisy hetsika ny toeranareo nareo a na di ray monja aza so anosika anindry an'ity detente ity zany a ka ty amiko ange andre matoa komisera misy mariny e nareo asiana manao ny asanareo to tsy hitakory zay eo nefa raha mba mandidy anao farany a zay lazainao lazaina fa lany ny fotoanako misaotra betsaka andre matoa komisera fa be famindra-po tokoa ianao entony tian'ny lahy zao ary ty zavatra lazaiko manaraka ity de minoa marimarina rehefa tsy hita amin'ny polisy novinanoviana mihitsy saingy nampiasaiko ny fomba rehetra de takatrihany zany tamin'ny farany tany am-piandohana de efa nisy ny fahadisoana goavana fahadisoana goavana satria tsy hisetra velively n'olomeloko tsy meloko izy araka nefa nambara tany amin'ny fotoam-pitsarana azy tsy namono aneny raha mialy zany izy fa iza i fanja zay vehivavy manoloana atsika eto i fanja zany fanja aloha izy mihitsy ny anazavantsika ahoany zany raha matokely fanja tena tsy vany ny driry fanja eny tsy laviko izany fa za tokoa ny namono any indra mialy fotoana fotaorinanina amin'noko azy dia nety tsy sedra ka izy ny tratra farany teo nanomboka teo ka hatramin'ireny fandosirantsika ireny sedra dia nanaraka ny rafitra efa napetrako avokoa fantatro fa tsy maintsy efara amin'izao zany rehetrarehetra izany saingy efa ampy azy fiarahanandro vitsivitsy taminao zay ny fandresena ilaiko ka tsy maninona fa aleo amitany sasiko amin'izay e tsy maninona ndray ry fanja malalako ka etsy amin'izay ary za toy izy raha matokely fanja ho petahana rojivity tanana aza metsika ianao komisera feto ampialantanako ny ain'ny zanakao a manondro ny firifany zao ny vavapasy sedra kay maty adada kay vonjeo e misany ianao ry fanja ty a tsy higadro zany akory ianao lahy kosa ary hitolotra de mijoroa ery akaiky ny komisera ery angakaiky anareo e de apetrao moramora iny basy eny an-tananao iny andre matoa komisera tsy a mbola andahan-teniko ihany ianao a atao veloma atreo arany zanakao fa inona mbola andrasanao any manisa telo aho fa raha mbola miziriziry amin'ny hevitra eo anao de jereo tsara ny fandoahany bala ny firy ny fanjanakao isa komisera oa ao ve kary fa petrako ty e anajan'izay ihany moa ianaoko mody eo no alay vio basy io ry fanja de andaotsika andeha ary apetrao amin'izay ary ny zanako e draidraidraidraidraitra so everinao fa kentrina ary any avendrany e tsy mivotsitra ty raha tsy tonga any ambony moto zahay so everinao fa tsy tazako ary reo polisy reo e reo avelan'ireo andao ry fanja ao ary tandremo misy manaovina any ao mandrapatafakatray ambony moto fa tsy misy misomonga eto io mebaiko ny polisinao mandatsaka mibasiny avy e ankeny ianao raha komisera angakany any e apetrao avokoa re reny mibasy eny an-tananareo reny zalahy apetrao a zany mamebaiko anareo velomy am'izay moto ry fanja lasitsika e avotsitra am'izay ty dia lasitsika mekara am'izay ary ianao e veloma treo ry tanàna mampamangy any ry komisera veloma raha komisera sedra nivoaka ho mpandresitsika e entiko nivoaka ho mpandresitsika nivoaka ho mpandresitsika oa izy no andresy tantara no soratany rahabearinala sedera no antenaina novelomin'ny kristophe rabiarimanana solof josé nofy niaraka tamin'ny angenoro ary faniry antarinivo nandray feo liva soloasina nanatoto